dia mbola amin'ny fifaliana marakariva no ahafahana miaraka amintsika indray any ao anatin'izao teny fampahirezana izao. Toko sy mino no tenako fa ny fanahin'ny masina dia hiasa mandrakariva ao anatintsika mba tonga antsika fanafo amin'ny fanoloran-tena ao an'Andriamanitra, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra no ananantsika fiadanam-po sy fiononana ary ny zavatra lehibe indrindra mampitandrina antsika mba hiatrika ny zavatsarotra rehetra mba hisian'ny fiarovana. Alohan'ny zavatra rehetra hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray tsy mitsahatra ny misaotra dia raha mankalaza ny anaranao izahay, satria Andriamanitra be famindram-po sy be fitiavana ianao, fa na dia ara ny fiodinan'ny olonao, fanaovana atsirambina ny fifandraisana aminao, matetika variana mifahatra amin'ny zavatra nonofo fotsiny ihany izahay, ary tsy mba matsiaro mitodika aminao raha tsy sendra ny zavatsarotra. Kanefa na izany ianao dia mahafantatra fa nofo ihany izahay, miala nemina mandrakariva, mampafantatra anay ny sitraponao ary misintona anay matetika ao anatin'ireny loza sy fahorian'ireny mba hahatonga anay fikotra tanteraka aminao, satria mandalo izao fiainana izao sy ny vilany, ianao no tsy maintsy ho tompony teny farany, tsy maintsy ho avy ny faharavahana sy ny fandringanana ary ny fataperan'ity zao tontolo izao ity. Mbola isy ny fiainana mandrakizay izay miandry anay, tsy tianao tompo ny hatonga anay horingana any amin'ny fahaverezana, fa ny mba hatonga anay mandray ny famonjena mba ho sambatra mandrakizay miaraka aminao. Fa naina masina mangatahana hiasa tanteraka tompo, mba tsy hanjeny ny andro lava izay fa tsy hanao tsinitsinina ny fiainam-panahinay, fa hibanjana ilay fiainako avy mba hanananay fiainana miadana na dia amin'izao androm-pahavelomanay izao aza. Ko dia asehony indray ny voninahitra ray ny anaranao Jesosy, amen. Fary miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Tsy takona fiainana amintsika ny toe-javatra mitranga ny kehitriny, fa raha ny zavatsarotra izay nandalova n'izao tontolo izao indrindra teto amin'ny firenena dia azo lazaina hoe tahaka ny mizotra amin'ny lalan'ny fandraisena, satria raha ny vaovao re ao amin'ny aina aman-jery dia mimiaina ny herin'ny valana retina. Kanefa rehefa tena dinihana ny toe-javatra mitranga, ohatra ny sarotsary ny ivelany fotsiny fiainany ny valana retina, fa misoko miadana, milo tsy moramora, avetsy averoa, ary tsy mbola tena resy tanteraka. Kanefa manoloana n'izany toe-javatra izany, tohatra ny matsiaro mandrimandry manana retina ny zanak'olombelona, indrindra isika, ohatra ny matsiaro miadakadana ka manjary tao manadino ny ady izay natrehana. Ary izany toe-javatra izany dia tokony hampieritreritra antsika fa ny vanim-potoana tahaka izao indrindra ny tokony vomaika hanamafisana ny fitandremana, satria anisan'ny tetikady apetraka Satana izay fiadanana vetivety mba hatonga ny olona ho tafasaraka amin'Andriamanitra, hatonga ny olona tsy hijery ny fiainana mandrakizay fa ho variana fotsiny amin'ny ady hatrehana amin'ny fiainana, hanika adino hatramin'ny fiambenana, adino hatramin'ny fitandremana. Ary hitantsika etseroa raha ny toe-javatra mitranga, satria mbola mitohy ny ame anara-pahasalamana, mbola mipetraka avokoa ireo fepetra rehetra takina mba ho fiarovana ny teny,
ohatrany de fahita taratra vetsy averoa fa manomboka tsy de mirarany olona, tsy de manaja firy-tsony reny fipetra ara-pahasalamana zay nasaina tandriaman'ireny. Ary eo no tena tokony atahorantsika, angovitatsika tanteraka mihitsy fa toejavatra takan'izany ko miseho eo misehatra ara-panahy. Rehefa tohatra ny misy fiadanina kely vetivety, manjary manadino ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha mandinika vetivety ny toejavatra mitranga isika, ny fahoriana izay ny anjady manerina n'ity zao tontolo izao ty, mandray roa amin'ny lafiny anankiray, kofe hisaritan'Andriamanitra ny olona mba hitady famonjena aminy. Ary izany ny zavatra hitantsika taratra nanerana n'izao tontolo izao teto amin'ny firenena. Za manokana dia natsiaro fifaliana manoloana ny toejavatra mitranga, tsy ny lozako akory ny mahafaly, fa le toe-panahin'ny olona izay amin'ny vanim-potoana tsy ahafahany manoatra dia lasa nitady vonjy tamin'Andriamanitra tsy nisy tsy nivavaka. Ary atserovantsika ny zavatra mitranga tao amin'ny sambo andeha ho an'ny Tarsisy tamin'ny andron'ny Jona. Rehefa tonga ny loza dia samy niantsoin'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra tao anaty sambo, samy nanana ny antoko-pivavahany, samy nanana ny Andriamanitra izay nivavahany. Ary ny toe-panahy tsara indrindra tao anatin'ireny, na diso ny Andriamanitra na marina ny Andriamanitra, ilay toe-panahy nitady vonjy tamin'ny hery anankiray mba hierovana azy amin'ny loza. Ary tao anatin'izany sambo izany Jona. Ary izany moa navelon'Andriamanitra hitranga mba hampahafantariny fa Jehovah irery no Andriamanitra. Dia torak'izany koa ny zavatra mitranga manerina n'izao tontolo izao. Lasa ny ray fo ny ray saina ny olona tsy mifanenjika, na samy hafa ary ny antoko-pivavahana nisy ny tsiraray avy, dia samy nampitodika ny olona tamin'Andriamanitra ny loza izay mitranga, samy mitaraina. Dia ao anatrehan'izany rehetrarehetra izany. Kanefa ao anatin'izany ny tokony hijoroany ny kristianina marina tahaka ny Jona, mba ho fantatry ny olona rehetra fa Jehovah n'Andriamanitra. Ary izay ny antony anankiray mahatonga ny loza, fitaovana anankiray izay hisaritan'Andriamanitra ny olona mba hiverina aminy tsy anjeniny andro lava, satria tsy tena ho fandringanana tanteraka akory, fa fampahafantarana ny olona fotsiny hoe mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa tsy maintsy misy ny fiainana mandrakizay. Ary ny zavatra heverin'ny olona fa hanikirana ety amin'ity zao tontolo izao ity dia tsy maintsy ho rava. Amin'ny lafiny anankiray koa nefa ny antony loza miditra ntsehatra koa Satana. Rehefa hitantsika ny tantaran'i Job, raha niresaka tamin'i Jehovah Satana, ny fialonan'ny Satana ny fiarovanaN'Andriamanitra ny Job, dia niteny tamin'ny Jehovah mihitsy Satana hoe satria asianao fefy manodidina Job ao izy, tahinao izy, izany no mahatonga azy mifikotra aminao, fa kasio nge izay rehetra nanany, kasio hatramin'ny tenany raha tsy andahanao mihitsy izy. Matetika koa ny zavatra mitranga vokatra ny fampianarana izay voaray, satria matetika eo ny tokony hitandremantsika ny zavatra ataon'ny mpitoro filazantsara izay indraindray ohatra ny mampanantena zavatra pokatin'ny olona hoe tsy misy mpanoton'Andriamanitra mandalo fahoriana izany, fa miadana, voaro amin'ny aretina, voaro ny loza, milamina avokoa ny zavatra rehetra, mitosaka ny vola sy ny arena. Ary maro ny olona ny voasarika amin'izany raha ny fijery azy ivelany toa tahaka ny manompo an'Andriamanitra, kanefa rehefa tonga tokoa ny loza voakasiky ny aretina ihany tahaka ny Job, dia inona ny zavatra mitranga? Lasa tafalatsaka ao anatin'ny fitaka izay atao amin'ny Satana, ka lasa mieritreritra hoe tao tsy misy izany Andriamanitra izany, fa araka ny fitoriana izay rehako dia hoe ny mpanompon'Andriamanitra tsy voakasiky ny aretina, tsisy loza anjo azy. Kanefa maninona miatra amin'ny tenanay dia manjary tonga ny fandavana n'Andriamanitra ny olona. Ary izay mitetika asehon'ny devoly ao anatin'izany rehetra izany.
zay no mahatonga ny fitoriana filazantsara mamerina antsika ao amin'ny laoniny fandraisantsika teto hoe Andriamanitra ozy mamposaka ny masoandrony amin'ny marina sy ny tsy marina ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny tsara fanasiny ratsy fanahy dia toraka izany koa miafina ao ambadika izany rehefa tonga koa ny loza io tsy mijery mihitsy hoe mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra ny olona fa manjo ny zanak'olombelona rehetra ny ahihany fahoriana ny aretina mianjady dia tahaka ny Joba ihany koa na dia teo aran'ny fahamarinana sy ny fahitsiana niditra ny sehatra ny devoly na mely azy ary mitanjona kendreny tao anatin'izany dia mba hampiala ny Joba amin'Andriamanitra satria raha tsy niorina tsara Joba ka niala tamin'ny Jehova dia tsy nisy vahaolana teo amin'ny fiainany fa mety maty tao anatin'ny fahoriana ary zava-dratsy mihoatra noho izay zavatra nitranga taminy niatra taminy dia toraka izany koa ny zavatra kendren'ny devoly raha nalaina ny olona ka tonga tamin'ny fiangonana tao anatin'ireny fahoriana ireny tsy nitaraina tamin'Andriamanitra satria izay nitanjona ny kendren'ny devoly dia vao maika miopapina ny loza miatra amin'ny olona fa isorantsika an'Andriamanitra fa ny Andriamanitra io izay mamposaka ny masoandrony amin'ny marina sy ny tsy marina kanefa koa ny loza tonga ihany koa na minina na ho an'ny tsy minina fa saingy ny fomba hita ny tanàn'Andriamanitra ny olona miaraka aminy hafa mihitsy dia hitantsika Joba ny fiafaran'ny tantaran'ny Joba zavatra nitranga dia naverin'Andriamanitra ny fiadanany izany hoe misy valim-bavaka lehibe izay fomanin'Andriamanitra vokatry ny fatokiana an'Andriamanitra tsy niala tamin'Andriamanitra ny fiorenana tamin'Andriamanitra satria ny finoan'i Joba tsy niankina tamin'ny vola sy ny harena sy tsy niankina tamin'ny filaminana ary tsy niankina ihany koa tamin'ny fahoriana na ny aretina izay nitranga taminy fa noho ny fahafantarana fa misy Andriamanitra dia tsy niala tamin'Andriamanitra izy ary izay no nampaherezana antsika teto nandraisantsika an'ireny Zakaria toko fa 2:7 ireny teny fikasana ho an'ny firenena hoe ary zaho Jehova ho mandahafo manodidina azy ary ho voninahitra eo afovoany zavatra tsy maintsy tanterahan'Andriamanitra io satria fantatr'Andriamanitra fa misy tena mifikitra aminy eo anatrehan'izay devoly dia manana tetikady maro isan-karazany tsy ho misehatra ranofo fotsiny fa nitanjona kendren'ny devoly ange dia mba tsy hatonga ny olona handray ny famonjeny hiditra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ka rehefa tsy nahomby ny tetikady teo amin'ny fahoriana izay nianjady tamin'ny olona dia misy ny filaminana vetivety ary dia tahaka amin'ny toejavatra mitranga ny rovan'ny taona izao tsy hoe tena resy tanteraka ny valana aretina ary ny zavatra azo antoka satria sain-dala ny Satana mahatonga ny aretina mianjady amin'izao tontolo izao io avelon'Andriamanitra hitranga mba hizarana toetra ny olona hoe hifikitra tanteraka aminy ve satsia sady lakilosy fanairana mba hieritrretan'ny olona ihany koa satria sady mandray ny zavatra ranofo mandray ny zavatra ra-panahy fa mandalo izao fiainan'izao sy ny filany tsy maintsy ho ravanita izao tontolo izao ty ary misy ny fiainana mandrakizay ary ny zavatra hiverin'ny olona fa ratsy dia mariky ny fitiavan'Andriamanitra mba hatonga ny olona tsy ho varom-bariana fa hiampina mandrakariva ka hikatsaka n'ilay fiainana mandrakizay tao ohatra ny fijery azy ivelana osytsika ohatra ny ao anatin'ny fandraisentsika kanefa tsika tsy mbola mahazo misioka satria tsy tafavoaka ny ala rentsika ombenimbeny amin'ny faritra maro isan-karazany na dia eo ary ny fiainan'ny olona tratry ny valana aretina tena mbola mamely eo aretina eo ary raha tsy mitandrina atahorana hianaka indray mandeha ary isaorana ny fitondram-panjakana izay mbola manentana ny olona ho amin'ny fiarovana ara-pahasalamana mba hanajana mandrakariva hitohizany fanajana ny fepetra mandrangankehitriny ary dia mbola mitombona ny amehana ara-pahasalamana ankehitriny satria tsy mbola resy tanteraka eo fomba fiadin'ny devoly ao anatin'ny zavatra anankiray rehefa hitan'ny olona fa misotra amin'ny lalan'ny fandresena dia mody ny petrapetraka izy fa misoko miadana ary ao anatin'izay ny zavatra nambarantsika hoe indraindray tsika ohatra ny manao atsirambina indraindray tsika ohatra ny tsy manaja ntsony ilay fepetra indraindray tsika
ohatra mitadisy ioka zany fa tafavoaky ny ala ndra indray tsika mieritreritra hoe angato ohatra ny maivana zany valina retina zany fa tsy mahatratra tsony ao anatin'izany miditra ntsehatra ny devoly mety betsaka ny olona ny tsy mino ny zavatra tahaka an'izany hoe aizako izay aretina rehetra ve de ho avy amin'ny devoly fa fomba ataon'Andriamanitra zany mba hisaintsainan'ny olona ary ny devoly tadidio de hikatsaka mandrakariva mba hatonga asa ianao hiala amin'Andriamanitra ary raha vao miala amin'Andriamanitra mafimafy ny loza menjady eo anatrehan'izany ka amin'izao vanim-potoana zao mikendry ny devoly izany miambina izany tsy miambina mikendry ny devoly izany manaja ny fiapetra izany tsy manaja ny fiapetra ka zavatra tsy tongatonga ho azy hoe aretina tena mianaka manerina n'izao tontolo izao na de ao raha ny fieritreretan'ny olona hoe aretina tonga ho azy fotsiny amin'izao zany fa tena ny zavatra azo antoka de aretina efa mikasainy devoly amelezana n'ity zao tontolo zao ty satria araka ny soratra masiny hoe fatany fefantombotra ny andro kely sisa ny andro azony hanaparany fahefany ety amin'ity zao tontolo zao ty fa tsy maintsy ho avy Kristy tsy maintsy hivoaka mandresy ary zany no mahatonga azy mandrovo tsy tanteraka mihitsy mba hatonga ny olona hiala amin'Andriamanitra ka ny zavatra mampatahotra indrindra tsara ny olona rehefa mirodorodo miverina amin'Andriamanitra fa matetika nefa mifomba ny zanak'olombelona rehefa misy fahoriana menjady aminy rehefa misy loza zay tsy hitantsony zay lalaka lehany ny edivana aminy rehefa misy zavatra olana tsy ahafahana mivoaka ny zavatra mahavariana lasa mirodorodo miantso an'Andriamanitra ny olona fa rehefa manomboka milamindamy mandray ny fiainana de ohatra ny tsy hitantsony le firaisam-po le firaisan-tsaina le fitohizany ny fitarainana amin'i Jehova le fanolora-tena ao an'Andriamanitra fa lasa ohatra miverina mifanoa taloha ihany ny akamaroan'ny olona ary tafiditra ao anatin'ny tetika ataon'ny satantsika amin'izay vanim-potoana izay tsy tokony hilamindamitsika tsy tokony mandromandro manana aretina ankehitriny fa ao anatin'izao heverina fa atao fandresena ivelambelan'izao miasa ny fomba tsy takatry ny sainany devoly raha ny fandrenesana fa nivelany ihany hoe misy ny variant zay tena vao maika mandripaka kanefa tsika de mitaraina amin'Andriamanitra mba tsy hianaka eto Madagasikara zany variant vaovao zany ahatonga fandringanany indray mandeha fa ny fitaovana tsara indrindra de ny fiatorahana amin'Andriamanitra rehefa ny olona no mitoraka amin'Andriamanitra de lasa fomba mahazatra eo amin'ny fiainany no manaja ny fiapetra na fiapetra ara-panahy na fiapetra ara-pahasalamana ary azo lazaina fa mifanapahakevitra raisy ny fanjakana mbola hitohizany ny amehana ara-pahasalamana sy ny fanajana ireo fiapetra maro zay no tanterana hatramin'izay tena hevitr'Andriamanitra mahadiodio mba tonga ny olona hitandrina mandrakariva ao amin'ny Tesalonianina 1:5 ka hatramin'ny 7 mampieritreritra ty satria ohatra ny fanairina ny olona mba hisaintsaina na amin'ny andro farany satria na inona moa ataon'ny olona ninona tompom-pivavahana zay ifikirany fantatry ny olona fa ho faty izy fantatry ny olona ihany fa isy farany ny fiainany ety amin'ity zao tontolo zao ty efa nisy fanadihadiany manam-pahaizana betsaka reo pahita na tsy kristianina aza zay mahafantatra fa tsy maharitra ela ny fiainany ety amin'ity zao tontolo zao ty fa miroso makany amin'ny fampitehana sy ny faharavana zany hoe samy mahatsapa ihany ny olona fa isy ny farany kanefa ao anatin'ny baiboly no ahitantsika ny marina ary zay no mahatonga amin'ny Paoly apôstôly manambara mipita amintsika na inona tompom-pivavahana misy atsika na inona foronana ananantsika tsiraray avy misy ireo olona ny farany tsy maintsy ho tonga eo na tena na tsy tena marina zay voalazan'ny baiboly marina ny tenin'Andriamanitra ary fitiavana no mahatonga fampitandremana atsika amin'izao vanim-potoana zao samy miara-miezaka ao anatin'izany na ny fitondrana ara-panjakana na ny eo amin'ny sehatra rehetra ara-panahy mba hampitodika ny olona amin'Andriamanitra satria Andriamanitra no tsy maintsy ho tompo ny teny farany ozy Paoly apôstôly atao amin'ny Tesalonianina 1:5 fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ny rahalaozy de tsy misy tokony ho soratako aminareo
satria nareo mahalala marimarina fa ho avy tony mpangalatra amin'ny alina ny androny tompo ozy raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia anjoa azy tampoka ny fandringanana sy tony farariny ny vehivavy raha miteraka ka tsy afa mandositra mihitsy izy. Ary io no tena zavatra tahorana amin'izao vanim-potoana izao, da ohatra ny mieritreritritsika fehefam-pandresy, dia ohatra ny milamindamina mandromandry manana retina, ohatra ny miadana mieritreritra fa miadana sy mandry fahizay ozy ny lazain'ny Paoly apôstôly, kanefa ny zavatra anaraka eo anjoa azy tampoka ozy ny fandringanana. Ary io toe zavatra io no atahorana amin'izao vanim-potoana izao, ohatra ny manao atsirambina ny akamaroan'ny olona reto dia atao mandrakariva amin'ny fanentanana, na eo misehatra ranofo na eo misehatra ra-panana. Azavariana fotsiny miady amin'ny fiainana fa tsy njovy ny rampitso, tsy njovy ny zavatra mitranga manerina n'izao tontolo izao, tsy manana hery hoentina hiadika hirovatentsika aminatrehan'izany rehetrarehetra fa tsy maintsy mila ny fanampian'Andriamanitra, ary manana olona be dehibe Andriamanitra mba hanaitra ny vahoaka na ny fitondram-panjakana mpamontin'Andriamanitra angereny hanao izay ahasoa antsika, ary tsy tokony hanao atsirambintsika manoloana ny fepetra izay apetrany, tsy hoe filanom-baniny akory raha miteny ny fitondram-panjakana hoe aoka anaja mandrakariva ny fepetra tokony ho amafitsina ary zany rehetrarehetra zany. Misy ary amintsika vahoaka indraindray monina hoe inona ihany ty ameana raha-pahasalamana mbola tsy rahavy fa mbola mitoy ihany, tsy soa azy fa soa antsika rehetra no mahatonga an'izany, kanefa hevitra Andriamanitra ihany koa mba hahatonga antsika hitodika amin'ny fiainam-panahintsika, satria asehoan'Andriamanitra ny toe-javatra ranofo mba ho zatra amin'izay fanajana ny fepetra antsika. Ka rehefa tafatodika amin'Andriamanitra dia le tenin'i Jesosy Kristy hoe miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny fotoana fa ho avy taka amin'ny mpangalatra ny zanak'olona. Ary io no averin'ny Paoly apôstôly eto hoe raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay ozy dia anjoa azy tampoka ny fandringanana, anjoa tampoka satria na lasa goragora ny fitandremana. Ary izay fotsiny ny zavatra andrasan'ny Satana eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany, ny atonga amin'ny olona tena tsy eritreritra fa tena mbola miasa izy, ny atonga ny olona hieritreritra tanteraka mihitsy fa tena efa mivoaka ho mpandresy izy, dia misoko miadana izy, mamely tsy moramora eny atsefatsefany izy, ary amin'ny tampoka indrindra nidirany an-tsehatra mba tonga fandringanana. Ary eo no tena tokony hieritreretintsika hoe tsy mbola mpandresitsika ro vahoaka, tsy mbola mpandresitsika fa tena mbola ao anatin'ny ady tanteraka, tsy misy azontsika atao akoatran'ny fitandremana, fanajana ny fepetra, fitohizana amin'ny fiambenana mandrakariva mba azahoantsika antoka ny fiarovana sady voarotsika ny amin'ny aretina no voaro koa eo misehatra ara-panahy. Misy ohatra ny raisin'i Jesosy Kristy sy tomantsika lesona, ary tena mifanatsahana amin'izany ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao mba hisaintsaina antsika hitondra fampaherezana ho antsika. Ao amin'ny filazantsarany Mateo no hijerevantsika n'izay teny ohatra ny raisin'i Jesosy Kristy izany, ary ohatra marina izy ity, fomba fiasan'ny devoly manoloana ny toe-javatra anankiray, satria ny devoly tsy maleo ny herin'Andriamanitra. Rehefa miditra an-tsehatra Andriamanitra amin'ny vanim-potoana hienteheran'ny olona amin'Andriamanitra dia mandositra ny devoly, mitsoaka ny devoly, ary tsy samy kitikitika ny olona matahotra n'Andriamanitra ny devoly. Ary zay no mahatonga antsika amin'ny resaka hoe amin'ny vanim-potoana hidona-pahoriana ny olona, ny zavatra mahavariana mirodorodo daholo, na dia ny olona tsy mivavaka ary lasa tonga mivavaka tapoka. Fa ny zavatra mitranga nefa rehefa tena mahazo vahaolana izy, rehefa tonga ny fanasitranana, rehefa mieritreritra fa mivoaka ho mpandresy, adininy Andriamanitra. Kanefa ny devoly tsy miala lavitra izy fa mizaha toetra mijery ny olona mandrakariva,
manoloana n'izay toejavatra mitrango izay satria mitady hirika hidirana mandrakariva ny devoly Matteo 12 ary tena mampieritreritra ty ohatra nataon'i Jesosy ty zava-mariny ty tahaka ny ohatra kanefa fomba fiadin'ny devoly eo amin'ny fandringanana ny olona. Matteo 12 dia nandiny 17 hatramin'ny 17. Raha mivoaka amin'ny olona ozy ny fanahy maloto dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy ozy mitady fitsarana fa tsy mahita dia hoy izy ody any amin'ny trano izay nivoahako ary no tonga izy ozy dia hitany fa foana ny trano sady voafafa ny voavoatra ary dia mandeha izy ozy ka mitondra fanahy 7 hafa koa miaraka aminy izay ratsy noho izy dia miditra ireo ka mitoetra ao ary ny faran'izany olona izany ozy dia tonga ratsy noho ny voalohany ary dia tahaka izany koa ny amin'ity taranaka ratsy fanahy ty. Tsika ve tsy mahatsikaritra fa izay nitetikady ataon'ny devoly noho ny fivavahana ary azo antoka tanteraka mihitsy na dia teo ara niezaka rehetrarehetra natao edivana tamin'ny valana retina izay sarotra moa ny manazava an'izany fa ny azo antoka dia zao aretina na afafy ny devoly io mantsoty izao tontolo izao ity fa io tsy resy raha tsy misy fiarahana amin'Andriamanitra. Ary ny resaka tetontsika hoe tsy maintsy mamaly vavaka Andriamanitra ary amin'ny fomba tsy takitry ny saina no andraisantsika ny valim-bavaka avy amin'Andriamanitra ary ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao dia tena mahagaga tokoa satria raha nyresaka tsika hoe ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina izao raha ny tena marina ao anatin'izao ririnina izao ny tokony hiakarana izany fandripahana tsy tambisaina izany fa eto amin'ny firenentsika nefa ao anatin'ny ririnina mimiaina ny herin'ny valana retina herin'olombelona ve no mahatonga an'izany sa mahatokotsika fa no sandra maherin'Andriamanitra no mitsotra ka mahatonga ny valim-bavaka izay raisitsika izay mahampitola gaga ny ankamaroany ny firenena maro efa inona ny zavatra nataon'ny firenena malagasy no mivoaka mizotra amin'ny lalan'ny fandresena izy fa ny olona mieritreritra fa niezaka ny tenany fa tafatambatra ao daholy fa niezaka ataon'ny olona raha nikiny amin'Andriamanitra dia manatsotra ny sandrony Andriamanitra ary mamonjy amin'ny fomba mahagaga kanefa araka ny lazaintsika hoe tsy mbola tena mpandresy itsika fa mivalim-potoana tahaka izao tsy zaka ny devoly ange rehefa izy ndroana hivoaka tamin'ny olona raha raisitsika zany fa ny aretina izay mitranga dia tena aretina nafafi ny devoly zany hoe miditra antsehatra ao anatin'ny olona sy ny fandripahana ny devoly amin'ny alalan'ny aretina fa vokatry ny fiantorana amin'Andriamanitra dia marina ny tenin'i Jesosy hoe mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto raha raisitsika fa ty Madagasikara ty raisina tahaka ny olona anankiray mizotra amin'ny lalan'ny fahendrena azo lazaina fa manomboka miaindanja ny herin'ny valana retina tafa avoaka somatsara fa ny zavatra tokony ho tsapa dia ty famarinany ty hoe mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy mitady fitsarana fa tsy mahita izany hoe tsy mandeha lavitra izy fa miodiody eo ary mitady fitsarana ary tsy mahazo aina mihitsy izy raha tsy mandringana tsy mahazo aina mihitsy izy raha tsy mamory araka ny tenin'i Jesosy Kristy any amin'ny Jaona 10 satria hoarina taka ny mpangalatra ny devoly dia zao ny lazan'i Jesosy azy Jaona 10 ny 10 ny mpangalatra ozy tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana zao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe nitanjona ampiandrain'i Jesosy ange dia mba hanana antsika fiainana miadana na dia amin'izao andro mpandalovantsika ety amin'ity zao tontolo izao ty azy nitondra fiadanam-po nitondra fiarovana fa ny mpangalatra ozy tsy avy raha tsy andringana sy amono ary zay io fanahy maloto izay mamely hijeritsika eto amin'ny firenena malagasy ao anatin'ny fiangonana eo amin'ny tokantrano maro isan-karazany misy eo amin'ny isam-batan'olona dia zao azo lazaina fa vokatry ny fanajana ny fiapetra sy ny fiantorana amin'Andriamanitra dia nivoaka ny fanahy ratsy fa saingy tsy mandeha lavitra izy ary tena tsy levony vavony mialatsiny amin'ny fitenena izy tafavoaka soamantsaro tsy levony vavony ny devoly mihitsy io firenena malagasy izay tohatra ny miroso ho amin'ny lalan'ny fandresena miodiody izy mitady fitsarana izy fa tsy mahita tsy mandeha lavitra izy ary tsy hoe rehefa tafavoaka izy dia hoe tsy hiverina tsony fa ny zavatra ataony
eo amin'ny 1940 dia hoy izy ody any amin'ny tranoko izay nivoako aho izy ary mitonga izy de hitany fa foana ny trano sady voafafa no voavoatra zany hoe le toerana izay nandropahany tena tiany hitoerana tena te hitondra fampijaliana faran'izay mafy izy ka rehefa androany izy de lasa izy aloha fa rehefa aveo izy miodiody miverina amin'izay de inona ny zavatra nataony mamantatra amin'izay izy voafafa tsara ave ny trano izy misy mitoetra ave ao anatin'ny trano tena voavoatra ve le trano ary io no mahatonga atsika mitresaka hoe ohatrany mandromandro manana aretina angetsika tsy fantatritsika fa miodiody io aretiny io ary inona moa no jerevany devoly mizaha toetra ny olona izy mbola manotoy manaja ny fepetra ve le olona mbola mitoy mifikitra amin'andriamanitra ve le olona manadiady izy ary fantany misetsika ny sambatan'olona eo anatrehan'izay andraisany fanapaha-kevitra hoe tranoko ty ahoana androahana teto fa hiverina fa ny zavatra mitranga nefa no mampatahotra de ity ny 1950 ary de mandeha izy ozy ka mitondra fanahy fito hafa miaraka aminy izay ratsy kokoa no izy tsy miverina reretsony izy raha raisina fa aretina zany zay ny mahatonga an'io aretina lasa mivoatra memafy mitondra fandropahana manerina nyte zao tontolo zao ty fomba fiasan'ny satana io satria tena nandramany aloha de misy mifandrinana miady ny olona resy izy mifikitra tamin'andriamanitra ny olona nandositra izy fa miodiody izy miverina ary mizaha toetra amin'izay hoe mbola mitoy ve ny fanajana ny fepetra mbola mitoy ve ny fitandremany fa rehefa tena hitany fa jerevany fa ohatra ny mandromandry fehizay le olona de marina ny teniny paoly apôstôly re amin'ny tesalonianina zay hitantsika teto hoe ny olona ozy zay raha misy olona manao hoe miadana sy mandro fahizay de anjoa azy tapoka ny fandringanana anjoa azy tapoka zay nge ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana zao hoe ary zay ny tokony hatahorantsika angovitatsika satria raha nyvalana retina miatra manerina n'izao tontolo zao de me mitombo ny heriny me mitombo ny fandrombahana fatripahana izay atao ary zay ny mahatonga atsika miaro tena amin'izao vanim-potoana zao mba herovana mba atonga ny tranontsika zany hoe ny tenatsika ho voavoatra tsara atonga ny tenin' jesosy kristy hoe atonga tsika ho voafafa tsara ny trano voavoatra anaja tsara ny fepetra fa eo anatrehan'izay rehetrarehetra tsy eo misehatra ranofo fa ny fomba hitandremana de zao ny fifikirana mandrakariva amin'andriamanitra fa ny devoly miverina izy de mijery izy de mizaha toetra izy de raha hitany fa tsy voafafa ny trano tsy voavoatra ny trano tsy misy olona mitoetra ao an-trano kiza moa ny toetra ao anatin'ny olona afa-tsy andriamanitra ny zavatra kendren'ny devoly inge ao anatin'ny ohatra ny fiedanana milamindamina amin'izao vanim-potoana zao ny atonga ny olona hiala amin'ny fanajana ny fepetra ary ny zavatra kendren'ny devoly de le zavatra tamin'ny joba ihany ny atonga ny joba hiala amin'ny jehova fa raha vao miala amin'ny jehova de mafy ny zavatra hitranga ny atonga an'ity firenena malagasy ty hiala amin'ny fianteherana amin'andriamanitra ny atonga ny fiangonana ny atonga ny isambatan'olona hiala amin'andriamanitra ka rehefa izay no hitan'ny devoly fa mitranga tsy miverina rereo izy fa mitondra ozy fanahy fito hafa ratsy kokoa noho izy inona ny zavatra mitranga de miditra ireo ka mitoetra ao ary ny faran'izany olona zany ozy de ratsy de tonga ratsy no ny voalohany de tahaka an'izany ko no amin'ity taranaka ratsy fanahy ity fitiavanareo olona no mahatonga atsika manambaran'izany teny zany mampitodika atsika amin'andriamanitra satria ara-tsoratra masina io fivoarana amin'ny fomba ratsy kokoa ny valana retiny io mbola mamely io tsy tokony hitentsika hoe miadana sy mandro fahizay fa amin'izao tohatra ny fidanana ho amin'izao tohatra ny filaminana amin'izao tohatra ny fahitana fandresena zao zao indrindra ny tokony hanamafisatsika ny tena fitandremana satria miala izy fa araka ty teny soratra masiny ty hoe miodiody izy mizaha toetra izy ary tsy miverina izy reritsony zany hoe tsy le varian voalohany tsony no hiverina ao fa tena avy fitoeny ny heriny amin'izay vanim-potoana izay hitondra fandrimpahana tanteraka
raha vao miala amin'andriamanitra ny olona, raha vao tsy manaja ny fipetrany olona. Ary zany rehetrarehetra zany misorantsika amin'andriamanitra satria andriamanitra tsy mba manafina ny zavatra mitranga na soana ratsy fa mampitandrina ny olona mandrakariva izy. Ary ny fiarovana avy amin'andriamanitra tsy azo akoatra ny fitandremana ny tenany dia mitondra mbavaka tsika mipitantana ty fireneny ty mba hifikitra mandrakariva amin'andriamanitra, ahay miaino ny sitrapon'andriamanitra eo amin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisiny vavaka amin'andriamanitra tsika ho an'ny firenena, ho an'ny vahoaka rehetra, mba tsy ho vahoaka mieritreritra fa miadana sy mandro fahizaika lasa tsy misy fitandremana intsony eo amin'ny fiainany, tsy anaja ny fipetra fa ny devoly. Araka ny lazain'ny Petera hoe mandehandeha merina taka ny liona mitady zay arapany amin'izao vanim-potoana zao, mandrovo tsy tanteraka mihitsy fa miditra amin'ny alalan'ny inona ny devoly, amin'io aretina mitrango io nge zay ray alehany, na ny olona tena hifikitra tanteraka amin'andriamanitra, na ny olona rehefa tena tratra ny fampanantenana apokate zay nyresantsika hoe aiza nisy olona mivavaka ka ho tratry ny aretina ka rehefa tonga tokoa ny aretina manjary kivy dia miala amin'andriamanitra, zay le fana fito faran'izay ratsy hiditra ao anatin'ny olona. Fa na inona na inona dia zavatra mitranga, na voakasiky ny aretina na tsy, tena zavatra kendren'andriamanitra nefa dia tsotra ihany ny anomanantsika ny fiainam-panahintsika. Satria araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe ny amin'ny andro sy fotoana rahalahy ozy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andro ny tompo, tampoka no tongavany. Kanefa ao anatin'izay tampoka izay miditra antsehatra koa ny devoly mitondra fana fito faran'izay ratsy hoentiny mamely ny olona. Ary amin'izay vanim-potoana izay tsy ho hafa belontsika rehefa tsy manaja ny fipetra, tsy manaiky ny mpamampy izay voatendrin'andriamanitra na eo misehatra ara-nofo na eo misehatra ara-panahy, ary indrindra iko mampitodika ny saitsika ampitory filazantsara rehetrarehetra, ny marina retoriana amin'ny olona aza mampanantena zavatra pokaty ny olona ka tonga ny olona iraviravo tanana efa mivoaka mpandresitsika tsy akasika atsika ny loza satria miaraka amin'andriamanitra tsika. Zany fampanantenana pokaty fa jereo Job, ary raha tsy hijery, raha tsy mino an'izany tsika dia jereo Jesosy le zanak'andriamanitra tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty. Maninona tsika ny tsy samy teny ihany keo hoe aiza nisy andriamanitra zay voaeloka tahaka ny olomeloka teo amin'ny hazo fijaliana fa mitondra ny aretintsika teo izy. Tsy fomba ny devoly le zao mamela izy, kanefa ao anatin'izany mizaha toetra andriamanitra. Fa rehefa mifikitra amin'andriamanitra ny olona, miambina ny olona, dia zao tonga ny fiarovan'andriamanitra, averin'andriamanitra ho am'lao ny fiadanana, ary ny tena andrandraitsika dia faranantsika amin'le teny fikasana mahafinaritra Zakaria 2:9 fa sivy marina io teny io re olona fa roviana io ny marina ho amin'ny olona zay tena mifikitra aminy, ho an'ny olona na dia ao anatin'ny tena laforo midrehatra vaza taka ny Sadrakasy Mesaka ary Abedinego, misy voninahitra sy tsy mandoro. Ary zay ny zavatra andrandraitsika eto anivon'ny firenena ny 5 mipetraka zany, kanefa na mipetraka zany tsy atokotoko be fahatany fa hitrangy zany fa tadidio fa ny devoly miodiody hitondra fa na fito faran'izay ratsy ohatra noho izy. Ary ny faran'izany olona zany ozy dia ho ratsy no voalohany. Zao ny voalaza hoe fa zaho Jehova ho mandafy manodidina azy ary voninahitra ho foana ho an'izay rehetra manolo tena ao an'andriamanitra, tsy manjeny ny andro lava na dia ao anatin'izao heverina fa tohotra ny fandresen'izao araka manaja ny fipetra. Jehova no efa niteny mandafy manodidina antsika izy, voninahitra eo foana. Ary zany teny zany inotsika fa ho tanterahany eto amin'ny firenena satria ny azo antoka dia mpitondra fanjakana dia olona matahotra an'andriamanitra ary miaino sy manaraka ary voninahina tanteraka ny sitrapon'andriamanitra dia mivavaka mandrakariva ho azy izy mba hahefa ny adidy mavesatra izay napetrany ary tsy hitondra fandresena antsika misehatra ara-nofo fotsiny fa tonga atsika mba ho mpandresy misehatra ara-panahy ka na dia ho ravana ary ty zao tontolo zao ty dia mba ho isan'ny andova ny fiainana mandrakizay isika voninahitra n'andriamanitra rereny vavakisika. Misaotranao Jehovah Andriamanitra ray no ny teninao ndray izay tonga taminay
teny mampitandrina mandrakariva mba tsy tonganay miadana sy mandro fa izay ka njoronay tampoka ny fandringana satria araka ny teninao dia tsy miala lavitra ny devoly fa mbola mikendry ny amelezana anay misaotranao ny amin'ny valimbavaka ny raisina avy aminao ary ny zavatra angatanay tompo dia ny anina tanterahanao ny teny fikasana izay efa nomenao dia ny ahatonganao voninahitra eo fonay dia aseho hoe tompo na inona na inona mety ho fivoarany ny aretina faran'izay mafy arovo izahay arovo ny firenena arovo ny mpitondra fanjakana arovo ny mpitondra fivavahana arovy tompon'andraikitra maro isan-karazany ny mpitaiza ary ho an'ny vahoaka mba ho vahoaka mora hitsy vahoaka manaja ny fiapetra vahoaka manaiky ho tantanana mandrakariva matoko sy mino izay fa hiasa amin'ny fomba tsy takatra ny saina ianao satria efa niasa ianao tompo namonjy ianao dia mananteny ny fitohizana izay fiarovana sy ny famonjenao izay dia mametraka eo am-pialan-tananao fiainam-pirenena fiainan'ny kristianina mamindra fo tompo ary dia aseho fa tsy misy famonjena azo raisina afa-tsy amin'ny alalanao irery ihany dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia mbola manonona ny fahasoavana sy ny fiatamany tompo momitsika mandrakariva.